Tsy misy ny fampandrosoana sy ny fanarenana ny toekarena raha tsy misy ny fanarenana ny sihatry ny angovo. Mba ahafahana misarika ireo sihatra tsy miankina ampiasa vola eo amin'ny sihatry ny angovo dia mikarakara andro anamelabelarana sy iandian-kevitra ny minisitra Piay mba hisian'ny fangarahana izany sihatra izany. Natao indrindra mba hiantsona ireo sehatra tsy miankina ampiasa vola eo amin'ny sihatry ny angovo ny journée informative sur la transparence du secteur énergie izay nokarakarain'ny ministeran'ny angovo teny Ampandrinomby androany. Atao ministère d'énergie fomba fiasa ny fanaovana dialogue toy ny androany. Efa nisy dialogue anankiray izay atao hoe plateforme ifanakaloza-kevitra afana midinika ny olana misy amin'ilay intervenant direct amin'ny secteur d'électricité. Nampifanatrena atao ohatra ny pétrolier, ny fournisseur, ny fanjakana dia mba afana mamava olana eo ny eo. Ny androany zany dia antso manokana ho an'ny secteur privé. Fantatsika fa mandalo fotoana sarotra tsika amin'ny resaka approvisionnement en énergie. Raha velantsika ho an'ny fanjakana fotsiny ilay izy dia hitatsika fa voafetrany ny zavatra azontsika atao satria ny zava-misy dia ny secteur privé no antsoina hanao investissement amin'ny resaka tohitony. Efa nisy ihany ny ezaka natao amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny secteur d'électricité izay hitatsika teo. Io fanavaozana lalàna io zany raha ohatra ka tsorona dia ny fametrahana ny secteur privé amin'ny toerany ary antso man'izy ireo mba hiroso lalindalina kokoa amin'ny famokarana angovo, indrindrandrindra angovo hazavaozana. Anisan'ny voaresaka ireo masivo vahiny ny resaka délestage ka nitondran'ny ministra fanazavana ireo vahaolana maika sy ireo vahaolana maharitra. Fanontaniana nampiasan'andreo matoa ambassadeur ny Union européenne teo moa mikasika ny délestage satria anisan'ny olana napetrany hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mijery ny délestage. Efa veriko foana ny fanazavana ny délestage olana atrehana androany satria tsy misy atao hoe fangatanandro miankina amin'ny service public miankina amin'ny fahinam-bahoaka dia olana eo no atsika atrehana fanatsarana ny groupe, fanafarana ny groupe, fanonoana le milina simba. Fa zany fomba fiasa zany tsy azo atao fomba fiasa maharitra satria ny zavatra amboarinao androany ho simba rapitso fa ny maharitra indrindra dia zao ataontsika zao miantso ho fanavaozana ny fotodrafitrasa, miantso ny famokarana fotodrafitrasa vaovao ary zay énergie renouvelable zay ny solution tsara indrindra amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika. Ny tanjona raha ny fantatra dia ny famerenana ny tontolon'ny angovo amin'ny fanarahana ny lalàna. Mikasika ny audit'ny JIRAMA dia fantatra fa ao anatin'ny fametrahana ny rafitra manao azy ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Ankoatr'ireo mpiantsehatra avy amin'ny sehatra tsy miankina dia anisan'ireo nandray anjara tamin'ity fionana androany ity ihany koa ireo departementan'ny ministera samihafa, ny solotenan'ny masivo vahiny, ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika izay antsona andray anjara amin'ny famatsim-bola ireo tetika sagoavana izay ivoaka avy amin'ny politika vaovaon'ny angovo.